Misy disadisa eo amin'ny samy silamo ankehitriny. Misy tsy fifanarahana mantsy ny fikambanana silamo malagasy na ny FSM satria dia antoko roa ny fandrirotra ny fitantanana fikambanana io. Ny Alatsinainy teo ary moa dia efa nisy ny savorovo tetsy amin'ny 467 hektara iny ka ny mpitandro filaminana mihitsy niditra ny tsehatra nandravo izany. Androany kosa indray dia niakatra teny amin'ny fitsarana nosy ny raharaha izay nampifanolana ireto antokony roa ireto. Nanazava ny antony itakian'izy ireo ny fitantanana ity fikambanana ity moa ny andaniny. Mikasika an'ilay problème ny fikambana silamo malagasy, miezaka foana zany izay mitady ny filaminana ahafahana metrika firaisan-kina ho an'ny mpino silamo rehetra eto Madagasikara. Zay zany tanjony. Amin'ny maha-mpino silamo zao zahay no ijoroanay eto satria mamanana didy zahay ho anatin'ilay filohananay. Satria mafatao anatin'ny transition io marobe ny problème anisa ka zay natonga zay nidika ao anatiny hanatsara ny fiarahamonina silamo. Ka ny association zany fa tsy ara-dalàna ntsony hatramin'izay ka zay mahatonga zay niezaka manotry ndray ny tsy mety amelin'izay ny ara-dalàna ao anatin'ilay fikambana iraisan'ny mpino silamo eto Madagasikara. Zay zany tanjony. Amin'ny herinandro moa no fantatra antony ity raharaha ity fa raha ny zava-misy aloha dia somary mafanafana ihany toetra raha eo amin'ny samy silamo ity.